te hanova rafitra isika malagasy. Tsara zany. Ela ny ela fa hanova rafitra isika. Ny manova rafitra tsy midika fotsiny hoe ranona no soloana. Dia hoe manantena hoe misy ranona vaovao na ranona vaovao dadabeny hoe levany dia miova daholo ny zavatra rehetra. Tsy zay le izy. Tsy zay le izy fa miainga aminao. Vonina ve tsika tena iova mihitsy ary raha miova rafitra io e. Vonina ve ianao tsy ho tia kely tsony. Vonina ve ianao tsy hanao mimi tsony raha vao misy olona hitanao manan-javatra kely dia hoe mba mameza kely. Vonina ve ianao tsy handray tsolotra tsony. Vonina ve ianao tsy hanodikodina ny volam-pikambanana na ny volam-piangonana. Vonina ve tsy hanao bizina manodidina maniasa anao ianao bizina malotoloto kely rehetrarehetra iny. Vonina ve ianao. Ny fiovana ary malagasy namako dia manomboka aminao. Azonao izay zavatra izay manomboka aminao. Vonina ve ianao tena handray andraikitra amin'ny hoavinao. Tena vonina ve ianao iova amin'ny toetra ratsy rehetrarehetra. Raha vonina ianao zay vao androso ty Madagasikara ty. Averiko ekeko hoe misy rafitra ratsy ary tsy maintsy soloana zany fa tsisy dikany fiovan'ny kitapo raha mbola divay malotony ao anatiny. Miainga amintsika rehetra. Za miteny zao dia vonina ary say. Ahoana ary say miavaka amin'ny tsara.